tsy ato dia rehefa mitaona olona zany ianao dia ny tsara aloha ianao aty any fa tsy hoe nitaona fotsiny dia nondreny tsy hita avy eo satria saripady ane ny teny sarobidy ny teny tsy midika hoe ato tsy le ato resahako hoe ashoekela resahako fa le ato amin'i Jesosy mihaino tsara tsika tsy le hoe ato amin'ny ashoekela fa le ato amin'i Jesosy ary na ny olona nitaona koa ary dia efa niala tamin'i Jesosy koa dia mampandiny tena daholo zany hoe tompo tena tsika hitaona fa tsika hitoetra alleloia dia manaitra Andriamanitra mampatsiary fa efa akaiky ny farany tsy miravoravo tanantsika mampiasa lohalika tsika mandreny olona izay nampiasain'Andriamanitra na hitantsika soa reny zay na tonga ny pasteur ny teny teo tena mila mizarytsika ny fitiavana mila mizarytsika ny fahatsapana ao anaty fa manana programme Jesosy ary faly aho mahita tsika tsara avy tongeto indray andro amin'ny maraina tsy mora ny hoe tongeto foana tsy mora zany fa raha nisy vitanao zany dia miaraba efa manomboka amin'ny félicite sady vao manomboka ny akapaizan'ny olona tonga mantsy après 2-3 semaines 3 mois dia miabandonne aza isan'izay mora miabandonne zany eo amin'ny fiainana mety mizavatra tsy hitanao tsy midika zany hoe tsy misy le izy mety mizavatra tsy mbola azonao avy amin'i Jesosy tsy midika zany hoe tsy tia nomena le izy fa ny ao anaty mizavatra tsy mandeha amin'ny laoniny eo matoa tsy tanteraka le izy ny ao anatytsika no amboarina ary tefena mba hifanaraka amin'le programan'Andriamanitra ohatra fotsiny pasteur isaky ny talata tonga eto foana dia mba tongava indray latsinainy ary satria misy zavatra mety tsy azo fanasitranana foana dilirinao kely izy ke problema tokony vana latsinainy tampotampoka indray aika any amin'le larbi tokantrano keny modino fana any ke le mamparary tsy mety sira ohatra zany na mety aika saboty tsy ampifandraisana ke misy zavatra mifamatotra be deaibe ao fa aoka hisokatra mifanahanao dia aoka hisokatra mifonao fa Andriamanitra dia Andriamanitra ao raha itsika amin'ny alalan'i Jesosy manana plana sy programa mipetrapetraka ho anao ao foana tanao ndao tsika hisaotra ny tompo vao maraina indray tsy fahazarana fotsiny zany fa tena fiainana Andriamanitra mitarika atsika sy mitaona atsika hisaotra azy sy ankasitraka azy amin'ny fotsika manontolo tsy nitakatry ny saina ihany no sain'Andriamanitra hisaorana azy fa indrindra ny tsy takatry ny saina ny fitondrany azy sy ny fitondrany ianao saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy tsy ary ho takatry ny saina avokoa ny zavatra hitondranao anay miverina zay eo amin'ny fahamarinany teny hoe izy ianao aminay dia mitony ao anatin'ny fony satria fantatray indramina ny tenin'ny Salamy 119:68 fa tsara ianao sady mpanao tsara araka ny teninao Jesosy hoe tsy misy tsara fa tsy iray ihany dia Andriamanitra misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy ho takatry ny sainay mihitsy ny alalina sy ny ahavon'ny fahatsaranao ny anjaranay dia manaraka anao hatramin'ny farany makasitraka anao amin'ny zavatra rehetra misaotra anao tsy mijery eo amin'ny hita maso fa mijery anao mibanjina anao mivavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy reny olona be deaibe nampiasainao reny ny taonanay ho ao aminao ka sanatria tsy ao aminao intsony reny olona reny mivavaka izay mba ho fotoana mamety itony ity hamerenanao azy reny hifikitra hifototra tena hiverina amin'le fitiavana voalohany tahaka an'izay mety ho namanginao reny olona reny na iza amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta mivavaka io zay tompo nizaniza tonga eto androany hitaona olona zay ho anao mivavaka izay mba tsy isan'izay miverin-dalana na miembotra na miala eo amin'izay nitaomanay ny hafa tsarovo zao fotoana maraina zao sy sekolim-panasitranana aoka izy fanasitranana tompo zany no angatahanay fanasitranana ny fanahy fanasitranana ny aina fanasitranana ny anatin'ny fo ary fanasitranana ny vatana satria ianao ihany koa dia Andriamanitra ny nofo Andriamanitra ny aina ary Andriamanitra ny fanahy ny anara maherin' Jesosy Kristy verina masa sy manan-kery avy Nazareta amen tiaka mafitsika ao an' Jesosy mahazo toerana vetivety ary raha ny zavatra lalovana no tantaraina dia tsy ho tapitra ny fotoana fa na zavatra ataon'Andriamanitra kosa dia mivadika fankahirezana ny zavatra rehetra sokafantsika ny Matthieu 9:9 vaky toy izao manomboka amin'ny 1 voalohany amin'ny anaran'i Jesosy ara-nidina avy teo an-tendrombohitra Jesosy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ary indro nisy boky anankiray nanantona dia nikoaka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko raha mety ianao dia mahay manadio ary Jesosy naninjitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe mety madiovy ianao dia nadio tamin'ny abokany niaraka tamin'izay lay boka ary io Jesosy tamin'ny tandremo mba tsy ilaza amin'ny olona na dia ray akory azy ianao fa mandehana miseho ampisorona ka mitondrany fanatitra izay nandidiny Mosesy ho vavolombelona aminy reo ny loha hevitritsika androany dia nampitondrena ny lohateny hoe manantona
an Jesosy a mpanasitrana. Manantona an Jesosy a mpanasitrana. Misy teny frantsay zay manambara hoe approche, fomba fanatonantsika an'Andriamanitra. Tsara ny manantona, fa tsara koa ny mahay manantona. Ary tsara lavitra rehefa tonga eo am-panatonana mifandray amin'Andriamanitra amin'le tena ao am-pon'Andriamanitra tiany aseho anao sy sehony aminao. Raha ny tiany chef cuisinier ao anatina restaurant anankiray dia ny sakafo rehetra zay hainy atao ny tiany mba ho andramanao. Fa rehefa atolotra anao nefa menu dia zay tonononao ihany no entin'ny serveur eo aminao. Mety manipresaka le serveur hoe recette du chef, fa raha vao ratsy saintsika dia hoe lafo indrindra indray zao tiany avaritra amiko. Zay ny fandraisantsika azy. Nefa ho an'le olona mpikarakara tia no hitanao hoe hatraizany mety mba talenta sy fahaizana ananan'le mpikarakara mba hanandramanao karazana sakafo, tsiron-tsakafo mety mbola tsy nohaninao hatramin'izay. Dia miditsika anatina hôtel tena 5 étoiles dia zavatra angatantsika eo hanaova omelety ray. Mametraka fanontaniana, vitan'le restaurant 5 étoiles avy amenao omelety? Ambavalio ay, vitany sa tsy vitany? Tsy dia tsy hainy aloha zany e. Hainy sa tsy hainy? Hainy. Fa ho resa be ny ao amin'ny lakozia hoe mba niditra taty andro zareo dia atody endasina ny nangatahany. Raha mba fantany ny zavatra hafa azo ny angatahana dia tsy ho atody endasina ihany no nangatahany. Maro amin'ny olona rehefa tonga eo amin'i Jesosy ankoa dia toy izany. Voafetra eo amina zavatra anankiray, matetika eo amin'ny zavatra ilainy, fa tsy tafiakatra eo amin'le zavatra tian'Andriamanitra omena. Zany hoe samy hafa zany ny zavatra tianao azo avy aminy sy ny zavatra tian'Andriamanitra omena. Ny zavatra tiantsika ho azo avy amin'Andriamanitra dia le mahatery antsika androany eo amin'ny nofo. Marary tikan'izay dia ho sitrana, dia raha antany hoe oviana zao, dia avy eo tsy marary tsony. Dia orinan'izay amin'izay manam-potoana mandeha miasa dia indray mandeha isaky ny 2 taona mamonjy sekoly sisa. Dia ataontsika hijery ny fon'Andriamanitra. Toy izy Andriamanitra hoe ny antiako aminy hamonjy sekoly foana. Dia jereva nefa raha vao sitrana izy dia tsy mamonjy tsony. Ka hositraniko fa izy mba tsy hamonjy. Sa aveloatra zao aloha mba hamonjy. Za mantsy mpamonjy hozy izy ny tompo. Ka raha vao diso ny fomba fiatrehanao an'Andriamanitra dia lasa vilana ny fomba fahitanao an'Andriamanitra. Apetrao mandrakariva ny asarobidy ny fiainam-panahinao. Fa aleon'Andriamanitra ary aleon'Andriamanitra ary ianao jinjaina anaty aretina. Toy izay very ianao izy ao anaty fahasalamana. Zay mahatonga antsika sy tokony an-tany tena hoe ianona anao mpanompon'Andriamanitra matina aretina anao. Aza midikizo amin'izany ianao. Aza midy bingo amin'izany. Na kizo na bingo na inona azy idirana. Andriamanitra mahafantatra izay tokony ataony amin'ny mpanompo ny tsiraray avy. Amen na. Ny zava-dehibe amin'Andriamanitra tsy izy sitrana fa izy voavonjy. Andro amaraina averina amin'ny laoniny rainy. Ao anatin'ny sekolim-panasitranana, ny sekolim-panasitrana dia sekolim-pamonjena aloha. Ataovy maro toerana sy azo antoka zany. Fa ao anatin'ny fonao ny fijoroana voalohany. Na tsy ho sitrana aza fa voavonjy. Faharoa, raha hositranina nefa dia hanompo. Fahatelo, ao anatin'izay lalan'izay tsy hanarin'ny tenako dikan'izay ho tehirizinao le famonjena sy le fiainana mandrakizay voarainao. Raha zay ny masaka ao anatinao to dia miroso fametran-tana antsika dia mirafa. Fa alohaloha mba zaraina le nomanina. Ny antony mety io, mety foana io. Fa rehefa tena zoina tsy iny ny mamaiky an'Andriamanitra fa le fonao mety sy ny fiainam-panahinao mety amin'Andriamanitra. Rehefa vakitsika le boka amin'ny Matthieu 7 teo tantaran'ilay boka. Nafinaritra be ny fomba nanantonany. Satria na ny fomba nanantonany dia naneo ny fomba nandraisan'i Jesosy ny fanatonany. Ny tompony laza fa zay manantona tsy mba ho laviko mihitsy. Tsy lavin'i Jesosy ny fanatonanao fa mety tsy voavaly eo ny eo le fanatonana raha vao diso fanantona ny olona anankiray. Dia hozy izy ity boky ity.
Andininy fa roa minaran Jesosy. Raha mety ianao. Raha mety ianao. Vao zay fampidirana zay fotsiny dia efa mametraka zavatra ngeza be. Alleluia. Ary teo alohan'io teo izy hoe nienkohaka lay boka ary niteny hoe Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ny fiankofana nentin'ity lehilahy ity teo anatrehan'i Jesosy dia fiankofana naneho fa mety Jesosy raha hositranonao zao na mbola tsy zao koa aza. Tsangano tana zay maheno azafady. Tsy niteny ty lehilahy ty hoe raha mety ianao tonga dia fitao zao fa raha zany miverin-dalana. Ozy izy ary Jesosy tamin'ilay miverin-dalana. Mantsy an'le hoy Jesosy tamin'le niteny fa misy miverin-dalana nareo koa mba hiverin-dalana mitovy amin'ireny ka. Satria ny fijoroana sy ny fiverenan-dalana tsy avy amina circonstance fa avy amina décision. Rehefa tena fantatrao ny antony mandrakizay tsy miverin-dalana zany ianao. Fa matoa mbola misy le ohatra ny lelin-jaza mivoaka miditra voanserina dikan'izay. Marary zany le fiainam-panahy ary le aretina ara-panahy no sitranina. Misy mandrakizay ne mpanjintsika. Tsy jobila ne mpanjintsika. Jobila 2024 fa ny mpanjintsika ne mandrakizay. Ny fisiny mandrakizay tokony manova ny kalitao amin'ny faniriana ao anatsika. Teto lehilahy ty niteny raha mety ianao dia mety. Dika le fiankofana mety raha androany. Fa mety koa na tsy androany ary. Tonga eto fotsiny aloha dia zay. Tsy midika zany hoe tsy hain'Andriamanitra le izy. Fa le fahaizanao mametraka ny toeranao eo amin'le position'le olona mila an'Andriamanitra. Ary ny fahaizanao mametraka ny position an'Andriamanitra eo amin'le toerana hoe izy no ilaina. Jesosy no ilainao. Miverina amin'izany foana antsika tsy maintsy zany ary zany no hitahiry ny fijoroantsika na inona mitranga na inona miseho. Teto lehilahy ty nahay nanantona an Jesosy. Tsy nanantona fotsiny izy. Ataoko tiany izy fariseny nanantona azy. Fa nahay fampiresaka taminy ve? Tsy nahay. Tsy nahay nandray zay avy amin' Jesosy. Tsy nahay niteny sy niresaka tamin' Jesosy. Tsy nandray ninina avy amin' Jesosy. Ny fianakavian' Jesosy akoatra amin'ny Maria. Zany hoe ny dadatoa, nenitoa, totoa, fara sy tout le monde, dada fara sy akoatra amin'ny Maria rery, tsy nandray ninina avy amin' Jesosy. Raha tsy tao aoriana ny résurrection. Taloha résurrection bloqué teo amin'le hoe ino lamatoa. Eritrereto zany hoe nareo mpianakavy ao an-trano misakafo normal tsara isan'andro, maraina, atoandro, hariva. Verina tampoka lamatoa ny hariva indrindra zao teneny hoe manomboka androany dia za mesy. Mba mety izy ianao ny toera le piraitam-po. Fa raha tsisy fanamasina dia manondrana. Mahatonga antsika manondrana ne tsisy fanamasina. Le tsisy fanamasina resaka tsy hoe tsy ao tampoka amin'ny fanamasina. Fa le fifandraisanao amin'ny fanamasina no tapahanao. Fa raha vao tsy tapahanao fifandraisanao amin'ny fanamasina tsy manondrana zany mihitsy ianao. Satria modelin'ny tsy fanondranana dia naseho an Jesosy fa possible. Ary io secret an'izay dia fanamasina. Androany zany te hiteny Jesosy possible ianao tsy manondrana. Wow! Ina secret anao Jesosy? Fanamasina. Dia ao anatinao zao ny fanamasina. Excuse amin'izay zany ny ambiny hoe hafa mihitsy Jesosy. Satria le secret nampahafa azy ao anatinao. Androany maraina afaka hijoro ianao amina karazana fitondratena, finoana, fomba fijery eo amin'le mampety an'Andriamanitra. Tena kaikinao aza manery an'Andriamanitra hoe. Ty lehilahy ty nay nametraky ny fiandrianan'Andriamanitra, ny souveraineté an'Andriamanitra teo amin'ny toerana izy Tompoko, raha mety ianao. Dikan'izay raha tsy mety ianao. Tsy manina fa efa tonga eto aloha. Ny anjarako tonga eto maneho aminao fa any aminao baolina. Ny anjaranao ianao no misafidy na nasitrana na tsy nasitrana na ho androany na tsy ho androany. Fa zao aloha efa ny zavatra fantatra dia zao any aminao le izy. Ka raha tsy omenao androany io very eto indray ara-pitso arako any amin'ny tena izay misy ianao dia ho eto indray ara-pitso indray. Dia raha tsy rapitso raha vaka-pitso dia ho eto indray. Fa tsy rehefa tsy omenao eto andeha hitady sary omby volamena. Inona moa no azonao ny sary omby volamena tsy azonao kikisana koa reny. Natao tanana eny. Hitanareo hoe mahatonga ny olona manamboatra Andriamanitra nataony tanany amin'izay azony kontrolena.
rehefa tena mandeha zany le izy dia tiany hoe za ihany nanao any anaty any a za ihany nanamboatra an'tiako enany dia rehefa tonga le sampy zany dia hoe ohatra hoe za ve afaka misorotoka kely dia izy ihany mamaly hoe zany ka Andriamanitra fa atao amin'i Jesosy tsy ohatr'izany vao miera fotsiny ianao hoe tompo ohatry mba mananambava fo kely io no tovay kely dia antan'io fanamasina dia hoeninao fanamasina dia teny fanamasina hoe zanako resinao io fa za aza manaiko laviny io raha vao feo mampirisika anao eo amin'ny nofo école de discernement sekoly ny fanamamantatra dia tsy avy amin'Andriamanitra zany ka le izy ne pasteur tsy zaka dia manao raha ny nareo koa tonga dia delirina fiovany eo ny eo tsy mety angara ohatra hoe mba zany ho afaka mitoka ihany hiala ne ahy marina hiala fa mba miala tsikelikely ok arany hiala famonon'olo ianao dia mamonjy tsikelikely zany mba valio ahy aleloia hoe zao a ny asako mpamon'olona fa manomboka androana dia tsy hamony be fa hamony kely rehefa tsy mamony dia tsy mamony tsony ohatr'izay ko ianao hoe mamony ny tenanao rehefa miditra anatina tsisy trapon'Andriamanitra raha mety ianao izy izy ozy Jesosy mbola tsy vita kory le teny ny tanan' Jesosy efa mihitsy mety satria mametraka tsara ny toerana misy an'Andriamanitra sy ny toerana misy an'le olona mila an'Andriamanitra mety izy izy madiovy ianao sady nanonona teny mpanasitranan'i Jesosy nametra tanana taminy nadio tamin'ny abokany niaraka tamin'izay lay lehilahy hoy Jesosy taminy tandremo mba tsy ilaza amin'ny olona na dia ray akory azy ianao ainareo mahatonga Jesosy nandrara testimony teto satria fantatra Jesosy raha vao misy témoignage dia irongatra be ny fanenjehana dia ho accéléré ny arrestation eno tsara zany teneko zany zany tenen'Andriamanitra zany amin'ny alalana mpanompony raha tonga dia nalefa ny vavolombelona dia mirongatra be ny fanenjehana ary mety ho accéléré ny fampisamborana nefa ny message mbola tsy voazara ary ny olona sensible amina témoignage surtout sensible amina témoignage na miracle zao fotsiny tenen'i Jesosy da namaka ny mpisorona le mpisorona ny tiany vangina satria le mpisorona mety mahafantatra an'ity lehilahy teo hoe fa naninona dia sitrana fizana sitrana anao dia eo aloha zany dia mitady izay valiny aloha lehilahy io zany fa maheno aloha le mpisorona dia mahita aloha le mpisorona ay zany Andriamanitra io zany mikajy mba ho voakasika amin'ny fony mpisorona hitanareo le boka kasihany le mpisorona ry koa tiany kasihana ianao maheno an'izany tantara zay andro maraina koa tiany kasihana koa alleloia mandehanao izy dia miseho ampisorona dia mitondra ny fanatitra zay nandidiny Mosesy ho vavolombelona fa tena afaka sy nadio tamin'ilay abokana ianao approche faharoa ny 15 ilay kapiteny Romanina minaran' Jesosy ary noho ny tonga tao Kapernaum Jesosy eo amin'le toyany teo dia nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminanao hoe tompoko tovy le introduction samy milaza izy hoe tompoko ny ankizy lahako mandry ao an-trano marary ny paralysisy mijaly loatra tsy lehilahy no mijaly fa ny zanany any an-trano mitondra ny fijalian'ny hafa ho eo amin'i Jesosy paralysé izy dia hoy Jesosy taminy valy tenin'i Jesosy ho avy ahasitrana azy zany hoe milatsaka ny verdict royal avy amin'ny mpanjaka fa i se déplacer ny mpanjaka amin'ny fanasitranana ho any amin'le tokantranon'le kapiteny Romanina gentilisa maloto impur ohatrany jios dia rorany fa mavariva Jesosy tsy nandrora teny amin'le kapiteny fa Jesosy ny teny ho avy ahasitrana azy raisy tsara le ho avy azy fa important be zay approche le resantsika dia manipy-resaka Jesosy fa tsy voarain'le kapiteny le izy ho avy izy izy présence en présenté ny Jesosy raha fanasitranana ny netin'le kapiteny Romanina hoiriny avy amin'i Jesosy zany hoe le kapiteny miteny sitrano ny zanako ny ilaiko aminao fanasitranana ny tenen'i Jesosy ny ilainao amiko présence ka za mihitsy aloha ny makany réaction le kapiteny approche teny kaikinao le fomba fanatonana hoe mila amboarina ny fomba fanatonantsika an'Andriamanitra hoe Jesosy zao miteny hoe ho avy
asitrana azy. Ohatran'le niteneniny tamin'ny Zakaios e, tsy maintsy makany aminao a. Misy mahasamihafa azy fotsiny. Teto izy niteny ho avy a asitrana. Fa tany amin'ny Zakaios tsy niteny hoe ho avy a, fa izy tsy maintsy. Zavatra tsy zany mbola samihafa daholo zany. Misy zany anipazany teny, misy tonga de tereny. De misy mazava to de efa manao metsy olo menoatra, efa hitan' Jesosy meloa ny fony Zakaios fa ibebaka to de nitereny. Fa raha misy fony mbola tsy tena maro toerana de atsipony teny. Atsipony poniny endry. Mandray ianao mahazo zavatra. Tsy mandray ianao mety mahazo zavatra ihany, fa tsy mahazo le fahafenona. Toiziko. De hoy Jesosy tamin'ny 7 ho avy a asitrana azy. Important be. Ozy izy. Tompoko ny ankizy lahako mandry ao an-trano mararim-panisika mijaly loatra. Tonga de niteny jereo tsara ne. Le kapiteny Romana reto tsy niteny akory hoe sitrano ny zanako. Fa zao fotsiny teneniny manana problema ny ao an-tranoko. Ary io ankizy lahy io tsy zanany. Fa mpanompo kely ao an-tranony. Fa le fitiavany an'io ankizy lahy io toy ny zanany de naniraka kapiteny be galona manam-pahefana andeha hiady ho an'ny ainy le zanany, le tsy zanany. Hitan'Andriamanitra zany. Hitanareo misy zavatra tsara zany, fa misy zavatra tsy ampy zay le ianarantsika eto rehefa avy eo. Sy izao. Tompoko, ny ankizy lahako mandry ao an-trano. Jesosy ne mahafantatra an'izany. Avy de miteny Jesosy hoe le mirakotra drap maitsomaitso ve sa le iza amin'izareo? Hitany ane zany. Marary ny paralysisy ka mijaly loatra. Tonga de niteny Jesosy ho avy a asitrana azy. Namaly le kapiteny ka nanao hoe tompoko, tsy mendrika hidiranao ambany tafitrano koa. Fa ny tena mipetraka. Jesosy ve mahafantatra fa tsy mendrika io? Ahoana? Fantany e? Fantany. Fa efa noharany sahady. Mbola tsy niteny tsy mendrika nefa niteny Jesosy ny tonga aloha ho any a na tsy mendrika ary ianao. Aprimony tsy famendrehanao fa ho avy a ho any aminao. Tsy noho ny amin'ny famendrehanao no andehanako any, fa ny fitiavako anao no andehanako any. Fa mbola niteny le kapiteny ka zany tsy mendrika e. Ohatran'ny hoe manao resaka, ohatran'ny resaka mona sy marena le atao eto. Jesosy miteny ho avy a, izy de miteny hoe tsy mendrika. Fa gamoa tsy fantany hoe tsy mendrika, fantany hoe kapiteny io e, romanina io, tsy mifory io. Mpamono jiosy io, mpanenjika jiosy io, tsy tia jiosy io. Fa Jesosy efa nanomana fa natongavany zanak'olona tsy hamonjy ny jiosy irery, fa hamonjy zao tontolo zao. Io romanina io anisan'le ho vonjena. Oatra sy oatranao tian'Andriamanitra ho vonjena. Tsy mendrika. Tsy mendrika hidiranao ambany tafitrano koa. Mety natahotra koa ty kapiteny Romana teo, vao hiditra ao Jesosy a, de sampy daholo ny ao. Normal lakotrarina olona, mpanao sampy. Mety vao varavarana de efa misy sampy, miditra ao de efa sampy. Mihaino ve tsika e? De menatra ihany koa ty lehilahy ty hoe inona moa zany ny avaly raha sendra mijerijery le zavatra be dehibe eo Jesosy, satria mbola zay aloha le fiainany. Nefa Jesosy a, ninitsy nijery an'izay fa ho avy ao izy. Ary tsy niteny hoe ho avy de ho avoakany eo tokotany le zaza. Mangovingovitra sady ny tanako fa ohatra misy zavatra be dehibe tsy amin'ny laoniny ao amin'ny tranonao. Tsisy resaka zay. Ny tena marina ary tamin'io fotoana io efa nangovitra daholo ny sampy rehetra. Hoe tsika vao vita fa ho avy eto Andriamanitra. Mitenena ihany teo sitrana ny ankizy lahako. Fa za koa mba lehilahy manan-dehibe ihany, manana miaramila zay feheziko. Ary raha ozy zaho amin'ny anankiray mandeha any de mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avy de avy izy, ary amin'ny mandevilahako ataovy zao de manao izy. Fantatra tsara ny atao hoe chaîne de commandement. Nefa nandalo formation militaire, fantatra tsara zany hoe rehefa mibaiko, milatsaka mibaiko de tsy mahazo mandat baiko zay ao ambany baiko. Toetsaina miaramila, fa tsy toetsaina sivily. Ka fantatra tsara fa raha vao miteny eo ianao satria ao amin'ny autorité ianao, manana fahefana ianao, de ohatran'ny fomba baikiko miaramila eo ambany fifehezako, ny baikinao ny zavatra rehetra ankizy satria manan-javatra ianao eo. Dikan'izay, raha eto ianao mibaiko a, mi-exécuter ordre daholo ny any an-trano. Amin'izao tsika miteny zao. To Jesosy, wow! To de nahazo bravo ty lehilahy ty. Noho nare zany Jesosy de gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe wow! Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mbola nahita finoana lehibe toy zany a, na de tamin'ny Israely aza. Finoana lehibe. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any Antsinanana sy any Andrefana no tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra.
fa ny zanaky ny fanjakana dia arinany amin'ny maizina ny ivelany any no isy ny fitomanina sy ny fikotroany ify. Ary Jesosy ny teny tamin'ilay kapiteny hoe zareo tsara tsy miinsiste Jesosy, tsy miinsiste izy amin'izay décision raisinao fa efa teo izy aloha, efa niteny izy mandehana tonga avy aminao araka ny ninonao dia sitrana tamin'izany oro zany lay ankizilahy. Ty kapiteny Romana ty dia nanana finoana lehibe fa tsy nanana etaeta an'Andriamanitra. Salamo fahenina andininy faharoa vetivety. Salamo fahenina andininy faharoa, salamo soratan'i Davidy izy ty dia zao nolazainy minaran'i Jesosy: mamindrafo amiko Jehovah fa reraka, sitrano a Jehovah fa miozoozo ny taolako. Ohatry ny le vavaka nataon'ilay kapiteny Romana tonga teo anatrehan'Andriamanitra manambara hoe sitrano a, ny ilaiko dia fanasitranana avy aminao. Salamo 63:1. Salamo fahatelo ambin'ny folo ny andininy voalohany. Rehefa mandroso anao miaraka amin'i Jesosy a dia misy fahatsapana miova ao anatinao. Indray salamo fahenina, indray salamo fahatelo ambin'ny folo minaran'i Jesosy: Andriamanitra, Andriamanitra ianao, mitady anao fatratra, mangetaeta anao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko. Eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Le tamin'ny voalohany sitrano a, le faharoa ianao. Teto le kapiteny Romana ny teny: mararana ny ankizilahiko, fanasitranana n'ilay ankizilahiko no ilaiko. Fa miprezenteny Jesosy ho avy aho, satria tsy le zaza sitrana no ilainao, lalana eo fa ny teny ilainao Jesosy. Zaho Jesosy. Dia miprezenteny Jesosy le izy ho avy aho, fa izy ny teny aloha parole fotsiny. Mampanontany tena, tsy nety ve zany ary le finoana nanan'le Romana? Nety matoa Jesosy ny teny hoe bravo. Ary ny zavatra nafinaritra, tsy niteny Jesosy ny côté ratsy an'ilay kapiteny Romana, fa ny côté tsara ny navoaka ny teto hoe zany ka finoana. Fa ianao androany mianatra hoe na dia nanana finoana lehibe ary izy dia manque etaeta an'Andriamanitra. Jesosy zany tsy manebaka amin'ny defaut-anao. Ndao tsika hianatra an'izany. Jesosy tsy manebaka ny defaut-anao, fa Jesosy tsy maintsy mamoaka foana ny qualité anao. Fa zao nefa ny qualité tsy anananao dia atonga nakarazana vokatra tsy ho azonao. Tsy asian Jesosy resaka izy satria anao iny zany, ianao zany tsy azo an'izy satria ianao no tsy manana an'ilay izy, fa tsy asian resaka. Tsy niteny izy hoe afa mihitsy anie présence ako e. Tsy manao pub ny tenany Jesosy. Efa niteny izy ho avy a, mazava zay. Fa niteny le kapiteny Romana tsy hoe tsy tiany Jesosy, fa ny oatra noho ny fisian'Andriamanitra ny etaetany fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Ary zay le mila hainao manao an'izay équilibre zay angana be. Fa ny zavatra rehetra afaka no azonao avy amin'Andriamanitra satria aiza tokoa moa ianao nitady an'izany, fa ao aminy anie zany e. Ao aminy no feno zay rehetra mety irianao sy ilainao na inona na inona. Fa ny tena ambony ny zavatra irianao sy ilainao avy aminy a, dia izy hanome anao an'ilay izy. Tsy fanasitranana fa lay mpanasitrana. Tsy famangina fa lay mpamangy. Dia rehefa Jesosy le teny efficace tsy efficace? Efficace. Efficace teo amin'izay nandrasan'ilay kapiteny, fa tsy afaka nisolo an'ilay présence tiany Jesosy nentina tao atokantranon'ilay kapiteny. Inona no mety nitranga raha tonga tao an-tranon'ity kapiteny ity Jesosy? Fiovana, fiadanana, filaminana, fatongava-tsaina, vision misokatra. Ny aretin'ilay vadin'ny kapiteny koa sitrana efa tonga ao Jesosy. Raha fozam-bavin'ilay kapiteny mety efa marary ao koa sitrana ho azy ao koa satria tonga ao Jesosy. Fa tsy ilay ankizilahy rery. Ary rehefa mandeha ny resaka eo dia mety hiteny koa ilay kapiteny hoe za koa ny tena marina ny ohatra marary vavoa fa mafimafy dia sitranao koa. Fa mety natonga an'izay tsy nentina tany amin'i Jesosy satria no heveriny zareo fa mbola azo vidim-bola le
fanafody nanaovana andreo fa tia anankiray ity tsy vita amin'ny fanafody dia le tsy vita amin'ny fanafody nentiny teo amin'i Jesosy. Andro amin'ny maraina na vita amin'ny fanafody na tsy vita amin'ny fanafody na vita amin'ny volanao na tsy manam-bola ianao na ninona mety manjoanao hoe teo amin'i Jesosy fa vitan'i Jesosy zany. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Vitan'i Jesosy anao zany. Ho avy aho izy Jesosy. Présence ny teneniny. Ary teto mbola maika confirmé fa tena Andriamanitra mihitsy Jesosy. Satria ohatran'io mihitsy ny teneny tamin'ny Abrahama. Ozy izy Andriamanitra hoe hiteraka aneo izy Sarai. Dia zavatra hitranga ho avy aho hiverina amin'ny herintaona ohatr'izao dia ho bevoka izy. Hiteraka zavatra tsy ho bevoka. Zany hoe alohan'le mirakla za aloha. Ka hitanao zany ianao le taloha zao fa tsy zao tsiny ianao le mpiteny hoe za aloha. Iny zaka endrika Andriamanitra kay. Fa endrika Andriamanitra tsy afaka iainanao satria ianao tsy Andriamanitra tsy mahafehy an'iny. Fa tsy maintsy Andriamanitra rery ihany mahay miaina an'iny hoe za aloha satria izy ny tompon'ny fanetretena. Raha miteny izy hoe za aloha fatany fa tsy hampanota azy ny maha izy aloha ny zavatra rehetra. Fa ianao tsy azaka an'izay raha ianao aloha. Ianao tsy maintsy any amin'ny faharoa na any amin'ny fahatelo. Fa tsy maintsy izy aloha ny alohan'ny zavatra rehetra. Sitrana le ankizy lahy. Faly sa tsy faly le kapiteny? Faly. Satria hatreo ny faniriany. Fa Jesosy afa-po? Tsy afa-po. Satria ny faniriany Jesosy tsy le zaza sitrana fa ity kapiteny ity ho vanginy ny fanatrehana. Andro amin'ny maraina aoka hisokatra ny visiontsika menakavy. Tsy ianao sitrana fa ianao vanginy, ianao mifankahita aminy ary indrindra ianao miombona aminy, afaka mianatra aminy sy manahaka azy. Mety afaka niarany sakafo ry zareo, mety nanipiteny Jesosy, mety nampianatra zavatra be dia be tao amin'ity kapiteny ity. Mety hitenany hoe kio ary kapiteniko dre firifiry ny mpamoretra sy ny jiolahy ny dirany trano ary niarahany sakafo. Sakaiza mpanotana izy. Ho an'io olona mihitsy anisany natongavany Jesosy eny. Fa tsy ho an'ny jiosy irery ihany. Zany hoe lasa nirate zavatra be dia be le kapiteny. Noho ny amin'ny tsy fahafantarana ny fisian'ny faniriana ambony noho le faniriana nieritreretina. Ny faniriana nieritreretina ity kapiteny ity mba ho sitrana ny ankizy lahy. Ny antony rehefa sitrana ny ankizy lahy io mantsy dia afaka mandeha miasa, dia afaka maka ny ankizy avy mianatra, dia rehefa miantso telefona dia irahana izy dia afaka mietsena milamina ny ao an-trano. Asika mba izy satria ankizy lahy. Problema zany amin'izao marary le ankizy lahy dia tsy maintsy le kapiteny no matsaka. Za tsy mahavita matsaka izy le kapiteny. Andeha hangataka fanasitrana ho an'io tao am-pony Jesosy. Za mihitsy ny ilainao ho Jesosy tamin'ity kapiteny ity mba tonga amin'ny fiadananao ho maro toerana. Satria io ankizy lahy io rehefa sitrana mety hiteny izy hoe rehefa tena nandinika dada dia ataony dada aloha dia andeha hody any ambanivohitra izay vetivety dia hiverina sa tsy hiverina ianao? Tokony hoe miverina aloha e. Efa sitranako. Tika izay raha amin'ny ankizy lahy io zany nametrana fanantenana afaka mandeha io. Voalaza fa tsy zanany. Ary na dia zanaka ary efa nomeny Jesosy mifanohitra fa le zanaka dalany mbola niara tao an-trano koa. Ao amin'i Jesosy le fiadanana. Androany averintsika miaraka ny fametrahana ny lanjany zany hoe mangetaeta an'Andriamanitra. Mihoatra noho ny hoe mangetaeta izay vitan'Andriamanitra. Le rehetra etsika eto amin'ny fanatrenany vitany. Tena vitany io reto mety mbola tsy nataony fa vitany io. Mety mbola tsy hita amin'ny masonao fa aza manary fanantenana hoe za tsy inontsony mbola mino andro amin'ny maraina fa mbola isan'le zavatra azo ny atao ny anangana anao sy karakaranao na inona mety ho endriky ny fahampotehana na faharavana entinao eto amin'ny fanatren'Andriamanitra mpanangana amin'izany ny Andriamanitra ao. Ny tany ane foana tsy hisy endrika sy tanaty aiziny fa tsy mikoropaka Andriamanitra. Zay toetra tsy mikoropaka izay le tian'Andriamanitra ho ao anatsika. Ary tao anatin'ny aiziny iny araka ny fitantaran'izay nitazana tsy hisy tao zany fa Andriamanitra ihany moa mampitana izy hoe fantatrao ve ny zavatra hita tao anatin'ilay maizina be? Inona tompo? Nifiko mitsikitsiky. Ao anatin'ny aizina Andriamanitra rery no mitsiky satria fantany vao milatsaka eo ny vava sy ny teny tsy maintsy misy mazava eo. Ary rehefa tonga mazava tsy maintsy rezy ny aizina. Andro amin'ny maraina zao ninona aizina eo ny fiainanao efa latsaka zany ny ten'Andriamanitra. Amin'ny fotoana nomboka efa be dia be parole teo parole azagaka fa misy mazava mahazo toerana me mazava dia amin'izay fotoana izay sady miaisitra ny aizina. Ny ilaitsika anie tsy le ny ilaitsika tsy hoe me mazava ny fiainantsika fa le mazava mihitsy. Zay mahatonga Jesosy se présenter za ny fahazavana zao tontolo zao.
tsy jiro fa fahazavana, tsy lampy fa le lumière. Alléluia. Nafinaritra ny finoana ty lehilahy ty satria Jesosy miteny hoe bravo, bravo le finoana. Fa tsy niteny izy teo hoe tsy bravo le anankiray. Satria iny lesona omeny fanamasinao andro amaraina hoe tsy ampy zavatra anankiray ty lehilahy ty, tsy nangetaeta fa natrehan'Andriamanitra izy. Lanjao isa-maraina netaetanao ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa misy fotoana tena mangetaeta be. Dia misy fotoana renao mihitsy hoe tsy mangetaeta ianao dia tsy mangetaeta fotsiny to dia atrena fotsiny journée dia inona koa raha tsy ivavaka foana. Zay zao efa tsy mety. Raha vao tsy asianao Jesosy io, ty zavatra hitako. Raha vao tsy asianao Jesosy ny zavatra anankiray dia any amin'ny farany ianao mahita zavatra. Farany resaka fa tsy voalohany. Be dia be ny olona manomboka tsisy Jesosy anie. Be dia be ny olona manohy tsisy Jesosy anie. Fa amin'ny fiafarany rehetra. Fiafarany. Ary ny boky ny bolina dia miteny hoe ary tsy ho tahina any am-parany izy. Any am-parany. Any am-parany le izy kay. Dikan'izay afaka mitaka ny devoly hoe jereo ihany zao tsy mivavaka, jereo nefa ny fiainany androany. Ny fiainany androany hitany fa ny farany mbola tsy hitanao. Zay mahatonga Baiboly miteny hoe jereo izy ny finoany reo lehibe nitarika anareo sy ny fiefarany ny fiainany. Mijery ny farantsika ane. Mahatonga antsika mitandrina ny androany. Fa tsy mijery ny androany tsika, manantena ny farany. Misy zavatra mivadika zany. Raha ny androany nijerenao, tsy zavatra ho hitanao zany ny fara fa dia zay aleny. Tena sura. Aza zatra an'izay. Hoe zay aleny. Fataro, raha manao an'ity dia ina fiantraikany ity. Raha tsy manao an'ity dia ina fiantraikany ity. Ohatra, ataoko midanadana ny tranoko, ina fiantraikan'izay. Idiko indray dia ataoko ivela ny lakile. Ny diko ana pasteur ny tena idio. Ny diko fa navelako teo ny lakile. Ataoko avao dia nasiako soratra kely hoe ity ny fanalahidiny ity trano ity. Inona ny fiantraikan'izay raha ataonao zay? Andramo ka izaho fa tsara Jehova. Ninona ataonao aza atao aloha raha tsy fantatrao ny fiantraikan'ilay izy. Fahendrena faharoa, ninona tsy ho ataonao dia tadiaviko ny fiantraikany rehefa tsy ataonao. Jereo ny farany. Jesosy le farany dia jereo hitsikitsiky ve Jesosy any amin'ny farany avy amin'io zavatra ataonao androany io? Mampitsika azy any amin'ny farany ve io? Sa tonga azy teny hoe fizy ianao miala amiko ry mpanao meloka, tsy fantatra anao. Sao dia zay le valiteva misy anankiroa ihany mantsiny. Midira ny fifalian'ny tomponao ry mpanompo tsara sady mahatoky, bienvenue. Io ny latabatra velatra miaraka amin'ny fahafenoan'ny zavatra rehetra. Zay efa niteneniko taminao fa ety an-tany takiny any an-danitra. Tsy ampahafiry ireny sakafo hitanao teny ambony tany ireny. Miditra ato ianao tena antanin Jesosy rehefa miditra vavahadalana, efa nananjana an'izany, efa nanandrana an'izany pizza au palissandre zany ve ianao? Tompo, misy an'izany aty an-danitra. Satria ny hazo rehetra izay foron'Andriamanitra amin'ny Genesis toko voalohany dia hazo nisy fruit daholo tamin'ny voalohany. Tamin'ny voalohany zany ny pain nisy fruit, ny sapin nisy fruit. Ary mety nefa tsy namoaka fruit ireo dia namorona amin'izay ny olona asio pain fotsiny mofo zany asio pain tsisy fruit, tsisy arbre. Fa rehefa nanoty Adama voaozina ny tany dia nanomboka nisy ampahany hazo tsy namoa intsony. Dia lasa azo isaina ny karazana voankazo. Fa raha ny tena programan'Andriamanitra dia tokony hamoa voankazo azo hohanina daholo ny hazo rehetra. Misy zavatra very rehefa miroboka ao anaty fahotantsika. Ary misy zavatra averin'Andriamanitra rehefa miverinao amin'Andriamanitsika ka miala amin'ny fahotana. Ny mahasoa antsika andro maraina, inona le fahotana mila ialana? Miala. Ka androany marina fa hoe miala ny devoly, fa androany miala ianao amin'ny fahotana io. Naran'i Jesosy fa tsy hoe miala le fahotana. Raha miala mantsy le fahotana dia mety hiteny hoe tsy nandaitra ny délivrance pasteur fa tsy niala le izy. Ianao ny miala amin'ny fahotana. Ny anaran'i Jesosy. Diso zavatra anankiray ity kapiteny ity. Fanasitrahana voarainy fa fanatrehan'Andriamanitra tsy voarainy. Mino fa androany maraina tsy fanasitrahana iny atongavanao eto.
fa le mpanasitrana mihitsy ataovy etaeta ao anatin'ny fonao. Tsika eritreritra ny hoe mpitovo tanora anankiroa lahy sy vavy, zany mpitovo mantsy fa tsy hoe lahy sy lahy na vavy sy vavy. Ya, zay ny tenen'ny Baiboly ka tsika ne verina amin'ny principe amin'ny Baiboly. Baiboly nanao Adama mpanome, Eva mpandray, donneur i Adam, Eva réceptrice. Tika zay réceptrice anankiroa tsisy donné zany eo, mora donneur anankiroa tsisy mirecepta zany eo. Tsy azo tereha zany. Ny ao aloha tsy ao aoriana. Mazava zany resaka zany. Norme biblique zany mahasoa. Ohatrany hoe ny iPhone firy moa zao le farany 15 waterproof, tsaramaso proof, afaka androana miaraka amin'ny tsaramaso dia mivoaka avao mbola mety hitanareo amin'izay dia ianao zay mety miaraka amin'ny telefona tsara atsofoka na tsaramaso voaka avao iny simba fizana piditra azy tao ianao ihany. Efa miteny Andriamanitra hoe contre nature égale contre Dieu, dia hainao no ambadika izay fizany contre Dieu dia vola dia ampidiriny fotsiny misokisoky le izy. Amour pour tous, homosexualité ny anaran'izany, fitsangajangana ny anaran'izany, fahaverezany no ambadika izany. Afo ny nampidin'Andriamanitra tao Sodoma sy Gomora, afo, satria fahavetavetana sy faharatsiana ny mivadika amin'izay norma napetrany. Tonga le mpitovo anankiroa, tonga avany le tovolahy ohatra dia miresaka hoe manahoana, tsy haiko fanao ny tanora amin'izao moa, manahoana anina salama dia zao ny tenen'ilay ankizy vavy, misy ohatrinona any amin'ny kaposinao. Dia ny lehilahy izay manatrika eto ny réaction anao, miala aminaran'i Jesosy. Le vola miala sa le ankizy dia mandeha resaka zany. Eny rehefa avy eo resatsika zany ozy dia tovolahy zany mba manilika zany zao hoe fa izy nareo mipetraka any parafara vola. Dia fa fisy andarandaranareo sy mamanareo Richard sy vola azonareo ve izy zany hoe io olo io zany tsy misintéresser aminao fa misintéresser amin'ny volanao. Dia ireo marika anao fa rehefa miaraka dia miteny hoe anao programme kely tsika andreo fa misy vola aty dia hitanao mihitsy ny tarehan'ilay ankizy vavy tena ohatran'ilay le voninkazo mivelatra kely zany. Ny ampitsiny iny mba miteny anao hoe androany tsika ohatrany tsy dia manao programme fa tsy dia misy vola, tonga dia mivadika mikatona le fleur kely dia mamoaka tsilo. Fanoharana na ionanao hoe ho an'ilay lehilahy to dia taitaitra hoe ary tena ohatrany tsy lalana izy zany satria zany voalohany tsy maintsy mitady vola foana zany isan'andro fa raha zany tsy vavy tsy mitoetra miaraka amiko. Faharoa, raha raikitra zany ny fifaninanana misy anam-bola mihoatra noho zany dia ho alaile manam-bola kokoa zany satria izy zany tsy za fa vola. Tsika hijery an'Andriamanitra ary tonga avy n'Andriamanitra vao maraina izy mantsy mamanga ny zanany foana, sava ve ianao sitrano ianao zany tsy mamaleo koa hoe oui sava natory tsara tapaka kely nytorimasoko tamin'ny alina dia nanofa an'izao dia nisy ohatr'izao tsy tiako dia fa tonga dia sitrano gaka ny tompo zany ho atao kaniny fa natory tsara eo tamin'ny alina afao hitanao hoe misy zavatra tsy mifandray ndray zany. Andriamanitra te hiresaka aminao, tsy hainy ve manasitrana anao matoa izy manontany ny torimasonao mba salefasa, tsy hainy ve ny anasitrana anao matoa izy manontany ny torimasonao sy ny journée anao sy ny fatsapahanao. Hainy zany. Ny anjely tsy afaka resahana zany sy ny anjely mpanompony. Enao no natsanga mba ho zanany afaka ifampiresaka aminy. Hainareo ve ny fifalian'Andriamanitra? Tsy Jesosy rery intsony no miresaka aminy en tant que zanaka fa itsika menakavy reto rehefa natsangana ho zanak'Andriamanitra dia isany afaka miresaka aminy mametraka azy eo amin'ilay mahapapa azy. Ka rehefa mivavaka dia resao amin'ny daholo ny zakanao sy ny tsy zakanao meo azy fa hanampy anao izy hoe tompo ty zavatra ty reko be tena mavesatra atao anatiko fa zao sofa eo ianao fa raha mbola eo ianao dia manana fanantenana amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainako fa afaka hitsim-badika sy afaka iovy zany. Halleloja. Atao matsiary Jesosy zavatra nataonao tamin'ny herinandro ndry hainao namaly le tamin'ny ray volana wow tamin'ny 2019 zany zao mahafinaritra ny tompo ireo miresaka an'izany souvenir zany.
misy souvenir tokony resahanao amin'ny tompo. Tena kaikanao misy souvenir tsara tokony resahanao amin'ny tompo hoe ao anatin'io ady io hoe tsy zavatra avy aminy ilainao hoe fa izy mihitsy. Nisy mpanjaka anankiray rehefa nampitady vady, mpanjaka mantsoa mampitady vady zany, dia natsoina daholo zany ny tovovavy rehetra namaly ny antso mifenitra norma zany tao amin'ilay royaume. Tsy le norma ny resantsika fa andry zareo zay fa miaino ilay tantara fotsiny ianao. Dia nantaniana, inona ny tianao aty amiko? Dia mamaly le vehivavy hoe ny fijoroanao mpanjaka tena lehilahy ianao, sady ohatran'ilay tenen'ny pasteur Joy iny foana le misy le volo mikopaka ohatr'izany mihitsy ianao, ranjanany lava, tena mety tsara, endrika mpanjaka mihitsy ianao, tena mety. Izy le mpanjaka. Ary ianao ny andray mifanjakanao tena hitako mihitsy tsara tantana, tena vao mijery fotsy dia hoe izy ary mpanjaka amin'ny tantana eto fa tena hainao mihitsy ny mandrindra ny zavatra rehetra. Nantaniana anankiray indray, fomba fampiasanao ny fanananao ny soavaly sy ny kalesa tena hoe wow. Dia nisy anankiray niteny, ny anahy mpanjaka ianao mihitsy ny tiako. Dia ndao tsika isaintsaina hoe iza no ilay mpanjaka fady? Iza le naharitra lasa zanak'Andriana, lasa vadin'Andriana moa tsy? Le tena tia azy, fa tsy hoe tia ny azy. Raha vao asianao ny fotsiny izy dia efa miova. Aoka ianao ho tia azy fa tsy tia ny azy. Miaino ve tsika e? Raha lehilahy indray ohatra no antan'ilay vehivavy fa inona mihitsy ny tonga anao resaka tamiko? Volonao. Voloko. Dia mandeha resaka iny, mahafinaritra ny volonao, zany foana volonao. Le ray zany volanao. Tsy lavitra an'ilay izy moa fa samy hafa fotsiny. Miova tamiko ny coiffure le ramatoa. Fa naninona raha ohatr'izao ny volonao? Esorotry ny Samson io. Tsy aty ivelany le critère. Ianao tsy tokony hoe hanaraka an'Andriamanitra satria mahay manasitrana ny ankizilahinao Andriamanitra, fa ianao tokony hanaraka an'Andriamanitra satria izy rery ny tokony harahanao. Dia mety hiteny hoe za tsy manaraka an'izy an'izy, tsy maintsy manaraka ianao. Fa na ianao manaraka an'Andriamanitra ny safidiananao, na ianao lasa manaraka ny devoly izay tsy neritreretinao fa efa manaraka azy ianao, satria tsy manaraka an'Andriamanitra. Ny antony, devoly miandry fotsiny hoe aiza ny tsisy Andriamanitra dia eo ny idirany. Eo amin'izay tsisy Andriamanitra no idirany isandohany an'Andriamanitra. Asio Andriamanitra ny fiainanao, fenoy Andriamanitra ny fiainanao, ataovy mangetahitain'Andriamanitra isan'andro ianao. Aza manao ny fahadisoan'ilay kapiteny Romanina, mino ianao fa afaka sitrana ny ao an-tranonao na ianao koa ary efa tsara zany. Finoana lehibe zao hoe parole fotsiny dia sitrana ianao, finoana lehibe zany. Fa ny hetaheta lehibe tokony ambonin'izay, ianao mihitsy mangetaita tompo, ianao le mamangy anay, ianao le tonga eo amin'ny fiainanay, ianao le eo amin'ny fiainanay, ary mbola nampidirina Jesosy landanina koa, ianao miombona aminay sy izahay miombona aminao, sy izahay ao aminao ary ianao ato aminay. Ohatrany ahoana pasteur le hoe izy ataonko dia za koa ao dia izy ihany zany tena ao amin'izy. Ya, tia mivalina, ianao tavoahangy asiana rano misy Andriamanitra, dia ianao tavoahangy misy rano atao anaty ranomasina ao amin'Andriamanitra. Ary mino fa tsisy rivotra le tavoahangy. Mba tonga anao tsy karazan'olona le misy rivotra le azonao le mananina be foana, ao koa feno io tsisy rivotra io. Mazava ve? Ianao tavoahangy feno rano, dia ianao tavoahangy feno rano ao anaty ranomasina. Ohatr'izay le hoe Kristy ao anatinao fanantenana ny voninahitra, fa ianao ao amin'ny Kristy olom-baovao. Tena kaikinao tsy fanasitrana ny ilainao e. Le mpanasitrana no ilainao e. Amen. Dia zao tian'Andriamanitra hifankazatra aminy aloha tsika, mba ho zakatsika izay omeny. Ny sosian'Andriamanitra, raha sitrana ianao dia ho aiza? Eo foana, miverina foana zany. Raha ho sitrana ianao dia haninona? Raha ho sitrana ianao mbola hifikitra aminy ve? Sao izay ny antony hifikiranao aminy. Fa fantaro, mihoatra no fanasitrana ilanao azy.
mandrakizay famonjena ny isan'andro famahana olana fahagagana ny fiovam-piainana valim-bavaka ny zavatra rehetra momba anao aza mandefa fisaina lavitra fa ao amin'i Jesosy avokoa no afaka anomezan'Andriamanitra an'izany fa zao na dia ao amin'i Jesosy daholo ary zany dia lay Jesosy Kristy mihitsy ny tokony ho tonga fanirinao. Teo izy David, maniry anao nofoko mangetahetanao. Alleluia. Dao tsika hitsangana hisaotra ny tompo ary dia hivavaka ho anao. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra betsaka fa nivanginao zay andro amaraina hitondra fiankofana tahak'ilay boka tonga teo anatrehanao. Tanaty fiankofana izy nametraka anao teo amin'ny fiandriananao ary zany ihany koa natongavanay tompo hoe zay ataonao fa fantatray fa ny tsara indrindra miandra ny any an-danitra fa ny tsara lavitra kosa afaka isitrahana avy eto amin'ny fanatrehanao isan'andro. Misaotra tompo fa ianao lay mpanasitrana ny diakapoka taminao fanasitrahana ho anay ny anaranao Jesosy mampanaiky ny anaran'ny aretina sy ny fanentaina rehetra. Mankasitraka anao zay andro amana satria fantatray fa ny anton'izao sekoly zao dia sekoly mpanasitranana. Te anasitrana te hanafaka ianao. Ndreto zay kosa mametraka tompo fa ianao mahafantatra, ianao no manome, ianao no mahalala. Misy hositranao androany, misy hositranao rehefa avy eo, misy hositranao mendalana, misy hositranao arak'izay ahitanao ny fiainam-panahiny tsirairay avy. Fa ny zavatra siora dia zao tompo mitodika ny ao anatinay mahalala fa ianao mihitsy no ilainay sy irinay. Ary vavaka izay mba tsy hanao fahadisoana tahaka an'ilay kapiteny Romanina na dia nanana finoana lehibe. Nino izy fa mahery vaika ny teninao afaka mamakivaky distance fizika. Ary mino an'izany zay androany koa raha manona fanasitrahana eto dia misitrana ny ambadika ny havana namana izay olona tonononay. Fa ny sarobidy indrindra ambony noho ny fiasan'ny teninao a distance dia ny fanatrehanao. Ary rehefa ny tenanao hoe misy mazava dia tsy azo ampitahina amin'ny fidinanao teto ambony tany na mangy any Adama le teninao nampisy mazava satria ny fanatrehanao anisany ny ambony indrindra sy tsara indrindra ny amombanao na dia sarobidy aza ny teny. Nizaniza manatrika eto androany aoka ho maro toerana anatin'ny fony amenakavy fa tena sarobidy saropady ny fanatrehanao ary zany ny tokony irinay fatratra sy ilainao ka ny ninona mitranga sy miseho raha mbola eo ianao dia manateny zay. Ianao nambara fa raha mbola isa mivelona ianareo dia misy antenaina. Nefa Jesosy ianao niteny fa raha velona dia velona ianareo. Dikan'izay miankina amin'ny fahavelomanao sy ny fanatrehanao zay Jesosy ary zay fiankina zay no angatany mba ho maro toerana tsy hena, tsy ho latsaka ary tsy ho very amin'ny androm-piainana mandritra fivahinianana sy ny fanomanana ny fiavianao dia hiankina aminao, ilanao ary aniry ianao ny zanakao tsirairay avy zay tonga eto. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masa sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Tao mifatra mararana tanao dia hivavaka tsika. Baiboly dia miteny hoe Jesosy zao famontana zao narak'izay mino ametra tanana marary izy dia ho sitrandreny. Ny tananao, tanana olona mino. Ny rehetra manatrika eto olona ny finoana daholo miara mivavaka tsika. Tsy avy amina olona ny fanasitranana fa avy amina Andriamanitra. Raisy ny anjara fanasitrana tokony anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amin'izao raha fotoana izao mandidy sy manonona fanasitranana eo amin'ny vatanao, eo amin'ny fanahinao, ny ainao, ny ratram-po, ny vesatra, ny alahelo, miala zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy ny fanahy mampahory ianao hiala eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy hiverina eo amin'ny fiainanao. Manonona fanasitranana kosa hatrany tabodokatra ny ampaladia na ny aretin'andoha mitsahatra zao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny areti-maso, ny areti-tsaina, ny fanahina, ny tahotra tonona amin'ny anaran'i Jesosy ny fanasitranana mivava sy ny ativava, ny nify, ny akanjo nify, ny orona, ny allergie, ninona mety manjoanao, ny sery, covid, na inona zany amin'ny anaran'i Jesosy dia sitrana, ny lalan-kanina, ny lalan'ny rivotra, ny taolana amin'ny anaran'i Jesosy mandraisa fanasitranana, ny rà, ny cellule cancéreuse hozonina, anjavana, sitrana amin'io aretin'io amin'ny anaran'i Jesosy. Afa amin'ny rofo io verina amin'loany ny hery sy tanjakao, verina amin'loany ny torimasonao anaty fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy no nonana fanasitranana feno amin'izay blessure du passé ratrany lasa rehetra mbola mamatotra sy mitady azona anao sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masa sy manan-kera avy Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Avafontareo dia misaotra Andriamanitra ny fona manontolo. Mahatoky Andriamanitra miasa
Sotra ray amina Jesosy ny fidiranao an-tsehatra sy ny fiasanao averiny aminao voninahitra. Tena Andriamanitra ianao, Andriamanitra mahatoky ianao, Andriamanitra mahagaga ianao. Sotra fa androany averinao atao anatinay tena omponao fa tsy ny zavatra avy aminao tokony hatongavanay satria mihoatra noho izany fa ianao mihitsy. Sotra fa me mazava le fanarahana anao Jesosy arakaraky ny androsoan'ny fotoana, arakaraky ny androsoanay, arakaraky ny anekenao hampandroso anay. Androso hatramin'izay Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Misaotra betsaka ny mikasika androany miambonahitra mandrakizay anarnao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsika tiaka matsara ho an'i Jesosy. Mahazo toerana vetivety iza tamin'izay nentina mbavaka teo nyrenao misy zavatra niova mety lasa maivamaivana na mety nitsahatra mifanentaina tonga dia afaka mihitsy satria ny asa Andriamanitra mba hifampaherezantsika. Halleluja. Ny asa Andriamanitra ka. Ny asa Andriamanitra. Rehefa renao ny fahatanteran'ilay kasika dia avy renao amin'ny tompo ny voninahitra na rapito zany na amizomana misabotsy dia miverena dia mitsorova volombelona. Fa ilainy zay mpiainana natrika teo hoay ny akoho mitovitovy amin'izay fa nataon'Andriamanitra ny aniny oliny ny anako izay ataony ilainy zay témoignage zay. Tain'i Jesosy daholo tsika. Alléluia. Sady ny fotoanantsika rapitso sekoly mpitahina ary fotoanantsika zoma tsy mitrampokon'olona amin'ny 4 ka hatramin'ny 9, zoma maraina fandraisana amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 sasany anasana antsika mpitiavana trano reo fotoana rehetra reo raha mbola azo ataony mandamina fotoana dia tonga avy amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Manana teny ho antsika ny tompo amin'ny fotoana rehetra. Misy manatrika eto ve tsy tao tamin'ny sabotsy sy omaly. Patsangana ny tanan'izay tsy nanatrika fotoana tamin'ny sabotsy sy omaly. Eny toka iza raha ny taty fara le ana filahiran-tsakeriny amin'ny séminaire antsika amin'ny latsinainy anasana antsika. Latsinainy lundi de Pentecôte latsinainy hariva amin'ny 2 etsy amin'ny trampokon'olona Analakely. Tain'i Jesosy daholo antsika hitsangana dia ame voninahitra ny tompo amin'ny fisaorany. Ankasitrahany iray amin'ny anaran'i Jesosy ny fivoriana fotoana fandaharanao ny zavatra rehetra. Misaotra fa sokafanao ny atao anatiny ahalala ny tena izy sy ny tena fiainana. Ampianary zay tsy ala amin'izany fahamarinanao zany. Atsiaro amin'ny fotoana rehetra fa tsy eo amin'ilay mahateranay amin'ny nofo fa ilay tena ilainy fanahinay dia ianao. Misaotra Jesosy miteny lavitra no niteninao nampisy mazava ny tany ny fidinanao niaraka tamin'ny Adama sy Eva. Mila misokatra ao amin'izany fahamarinana izany zay. Satria rehefa nanoty Adama dia very ny fanatrehanao izy. Na dia mbola teo aza ilay mazava efa niteneninao. Ny fanatrehanao ny irianay sy ilainay. Miara aminay Tompo. Izay kosa hitandrina mba tsy alahelo anao miaraka aminay ary mba tsy ho diso fanatrehanao zay amin'ny andro mpiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raisiny tsotrany izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana mijoroa. Aoka ianao tonga olona mpangetaheta ny fanatrehan'Andriamanitra. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy fa olona mpankafy ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Miray amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Miombona amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Akaiky an'Andriamanitra. Tsy lavitra an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy tonona izay fanasitrana voarainao teo dia voatahiry. Ary tonona koa ny fahafahanao mijoro miaraka amin'Andriamanitra hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy ho diso ny fanatrehan'Andriamanitra ianao ary tsy ho very ny fanatrehan'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Aloha ny ravantsika dia misy ankoa ny fotoanany New Cold Street Gospel Fenok Fiderana ny sabotsy 18 mai à 11h30 ety amin'ny jardin Antaninarenina. Entrée gratuite. Tsy afaka verina tsy zay fa tonga dia samy mandray noty amin'ny sabotsy zao etsy Antaninarenina dia hiaraka andraitsika ho an'izay afaka anao fiderana sy fiankofana miaraka amin'ny ekipa ny pasteur Jiva miaraka amin'ny volombavan'ny Tompo. Halleluja. Tonga dia fantarao izy zay izy ambadika etsy izy Cold New Cold dia raha afaka ianao dia tonga ava fa tena ho an'izay fananatrika amin'ny fotoana nataony zareo tena vita le fotoana dia adino eo ianao. Tsy tafatory fa tena wow satria tena nomen'Andriamanitra an'izay façon sy fahasoavan'izay zareo amin'ny fiankofana sy fiderana. Tain'i Jesosy zareo no fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo.